Ao zay are. Mamangataka fahanginana azafady. Mamangataka fahanginana azafady. Araka ny voalazan'ny SGT misy fanambarana ity. Marina fa mivoaka avy amin'ny vondrona parlementaire aty Madagasikara ny fanambarana fa iombonana atao anatin'ny antoko ny zavatra voalaza ao anatiny. Eny ary Republika Madagasikara fitiavana tanindrazana fandrosoana antenimieram-pirenena parlementaire aty Madagasikara fanambarana. Misy olombavambahoaka ny Madagasikara mpikambana amin'ny vondrona parlementaire aty Madagasikara. Manameloka tanteraka ny fisamborana ny solombavambahoaka raha lambozafim-bololona raha zafy tsy mialina ndre tsy voafetra filohan'ny vondrona parlementaire aty Madagasikara izay tanterahana tamin'ny fomba feno ampidiana no endrika tsy fanarahan-dalàna indray ataon'ireo milaza azy ho mpitandro filaminana. Koa voalohany araka ny andininy fahatelo amby fitopolo amin'ny lalam-panorenana dia tsy misy solombavambahoaka azo enjehina na samborina na tazonina ponja na tsaraina no ny fanehoan-kevitra nataony. Toy izany koa indrindra mandritra ny fotoana fivoriana toy izao dia tsy misy solombavambahoaka azo enjehina na samborina raha tsy misy alalana avy amin'ny antenimieram-pirenena raha tsy tratram-bodiompy no ny eloka be vava. Tsy maintsy manoratra bromarin'ny antenimieram-pirenena nefa izay rehetra mila mitory na mampiatra dingam-pamitorana sy dingam-pitsarana amina solombavambahoaka iray ary manana 3 volana ny antenimieram-pirenena hamalina izany. Faharoa, toy ny fisamborana jiola sy fampidirana biby anaty fiara no mitranga tamin'ny solombavambahoaka raha lambozafim-bololona raha zafy tsy mialina andre tsy voafetra miampy herisetra teny an-dalana. Tena fanitsakitsahana ny zoamakasina maha-olombelona izany ary tsy fanajana ny maha-olom-bofidy mpikambana amin'ny androm-panjakana azy. Fahatelo, fanosihosihana tanteraka ny antenimieram-pirenena izay androm-panjakana eto amin'ny firenena izao fihetsika izao sady fanitsakitsahana ny Republika Madagasikara mihitsy. Noho izany miantso ny famoahana azy tsy misy atakandro na fepetra izahay toy ireo olona sasany izay voamarina fa nosamborina kanefa navototra tsy nandalo fitsarana akory. Miantso ny solombavambahoaka namana rehetra koa izahay irahina amin'izao fanaovana tsinitsinina ny antenimieram-pirenena izao ka hiara-hiady amin'ny tsirariny sy ny tsy fanajana ny lalàna. Natao teto Tsimbazaza ny 8 Novambra 2020. Manao sonia mpikambana amin'ny vondrona parlementaire. Zay raha ohatra ka vakina ilay fanambarana ofisialy ho iaho faraka lazaiko teo moka avy anaty vondrona fa olon'ny antoko koa ny député fetra azay ny mahatonga antsika rehetra eto ary ity tolona ity tsy tolon'ny antoko tiako Madagasikara rery nefa fa tolona iombonana amin'ny vahoaka ka niady atao eto ny firaisankina anaovana antsoavo eto dia ho an'ny vahoaka rehetra ho an'izay voakasika rehetra raha ny antso tazonina satria averinay fa tsika manana ny fanamarinana manana profo fa nisy ny voasambotra fa tsy nijanonela tao nisy ny voasambotra fa tsy tonga tao akory zany hoe rehefa tiana atao zany dia azo atao izay dika an'le hoe famoahana ny député fetra sy ireo rehetra voatazona any amin'izao fotoana izao tsy misy atakandro ary tsy misy fepetra. Zay ngamba no fanamafisana fanao. Ny antso teo no apiko ao anatin'ilay izy ny solombavambahoaka dia atao hoe solombavambahoaka Madagasikara. Mety mahakasika ny solombavambahoaka Madagasikara ho fidina aty ambony tany fadiny ilay zavatra hotranga androany fa raha pitsy mety hitatra amina solombavambahoaka hafa rehefa anatina deriva ohatra an'izao ny mpitondra. Noho izany dia miantso ny solombavambahoaka rehetra namanay izay mahatsapa fa androany androm-panjakana no votohitohina fa tsy lay solombavambahoaka ny antony ny lalàna ambony indrindra dia lalam-pandrerana.
Ny andininy fahatelo amby fitopolo teo dia ao anatin'ny lalam-panorenana. Ka rehefa ny lalam-panorenana no tsy voaja, dikan'izay tsy ilay solombavam-bahoaka fotsiny no voapitika ao anaty izy fa ilay androm-panjakana mihitsy. Izahay solombavam-bahoaka dia nanao hetsika maly nakeny fiadanana, dia niarahanareo nahita ny zavatra nataony ny mpitandro filaminana tamin'ny solombavam-bahoaka izay lanja ny reto samboady reto. Matoa izay miambozina ny tia sainam-pireneny ity dia miova lenta hoentin'ilay solombavam-bahoaka izay rehefa misalotra ny tivy. Izay nefa dia tsy nasiana asiny no maly. Midina nakany Tsimbazaza izay fampiresaka tamin'ny filohan'ny androm-panjakana dia nisy dingana napetraka tao maty. Io dingana napetraka io raha mifanaja ny androm-panjakana misy eto am-pirenena dia mandeha zao tolakandro zao zany izay dingana zay. Izahay reto dia mbola anatevin-darana ao anatin'izany dingana zany hitaka ny fampiarana ny atao hoe tany-tandalana ary zofeno menina lana mifehy na ny lalam-panorenana na ny fitsipika anatiny ny andraikitra sahan'ny solombavam-bahoaka amina trangan-javatra toy izany. Dia arahanay izay dingana zay amin'izao fotoana izao. Dia ho hitantsika eo indray hoe mbola iziroziry ve, tsy hifanaja ve ny tokony andraiky mpanjakana olom-boatendry manoloana ny olom-boafidy. Izay zany ny zavatra apetraka. Ny tanjona ao anatin'izay dia izao, manatona tsikelikely any amin'ny fifandrafiana amin'ny samy malagasy tsika. Mizotra tsikelikely makany amin'ny ady an-tranotsika. Zay ve ny tanjon'ny olona mitazona amin'ny fahefana androany. Sa ny tandro sotoavina sy ny firaisan-kina amin'ny malagasy. Manana didy amin'izany tsika olom-boafidy ny antony isika dia napetraky ny vahoaka izay nifidy antsika isaka ny circonscription hitazona an'izay firaisan-kinan'ny malagasy tsirairay zay. Zay no mahatonga anay manao antso zany amin'ny vahoaka namanay hoe mbola tsy taritsika ary tsy misy androm-panjakana mifehy ary manatsy ary mifandray sy mifanohana ohatsy ny ao anatiny antenimieram-pirenena io hatramin'ny antombohany hatramin'ny androany. Mbola tsy mivamitsy ny firaisan-kinao zany rehefa io androm-panjakana io voakitikitika dia mirahina zay rehetrarehetra. Ka everina fa olom-boafidy misaina daholo ny solombavam-bahoaka dia mahatsinjo an'izany loza mananontany na firenena zany dia ampiarapeo amin'ny tendremaky ity. Dia isaorana ireo efa manantona, isaorana ireo efa manampy fa mbola miantso an'izay zay mbola lavidavitra zany sy mbola ohatra ny hoe misalasala misy zay firaisan-kina zay.